ivavakantsika dia andray ny afatra avy atrantsika androany a afatra izay inoko hoe anampy be anao amin'ny fiainana afatra izay inoko ihany koa hoe ahatonga anao haka fanapahan-kevitra ho an'ny fiainanao tsarovaka lasaka anaba fa io fiainanao io mila fanapahan-kevitra dia miova raha mbola tsy tonga amin'ilay teboka ny fanapahan-kevitra ianao tsy miova io na hoentina mbavaka tahaka ny ahoana ary io tsy miova io fa amin'ny fotoana rehefa manapa-kevitra ianao dia miova io amin'ny fiainana misy sapanan-dalana be dia be foana fa mila maka ilay sapanan-dalana mety amin'ny fiainana dia androany Andriamanitra menao sapanan-dalana mety a dia inoko hoe andray an'ilay fanapahan-kevitra ny ianao ivavakantsika ary raha io saokako anao manokana ny fotoana anio tafaraketo zay reto zanakao zay reto olona tsiraray avy zay tianao entina lavitra anananao planina manokana matombo mbola eto ambonin'ny tany androany raha eo mivavaka sady androany aoka ny tsiraray avy ao anatin'ny teny raha misy teny zay ho avotsotra dia aoka ho feno fahefana amin'ny fiainana izany ao anatin'ny teny ihany koa aoka ho voakasika ny fony tsiraray avy ny sainy tsiraray avy tsy noho ny fahaizana amin'ny teny tompo ao satria tsy mahay miteny noho ny olo-kafa zahay fa noho ilay osotra ao noho ilay fanahinao masina aoka ny afatra androany hitonga transformation ana fiainana hitondra transformation ana fiainana hoy a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo anio ary dia aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amen mahazo ny toeranao ianao miarabantsika tsiraray avy isam-baravara ny isa-tokantrano ny mpanomponao entsoka zafa mandrato no miaraka aminao androany ary isorako ny tompo manokana ny tompo-pasoavana ahafahana fambizaka aminao indray ahafahana ivavaka manokana ho anao ary isorana ny tompo koa hoe mba eto amin'ity toeranyity roksy Antaninarenina isaky ny alahady amin'ny fotoam-bavaka misy fidirana telo eto rehefa alahady amin'ny valoka fidirana voalohany amin'ny folo sy fefa ny fidirana faharoa ny tolakano dia fotoam-pifoazana amin'ny roa ora raha afaka manamboatra amin'ny fotoananao ianao ka tsy manelingelanao amin'ny fiangonana misy ianao dia mba tongavy eto fa anana fotoana mahafinaritra be isika fotoana fifampaherezana fotoana hiara hideranan'Andriamanitra ary hivavaka ho anao manokana sy ny ankonanao zahay mba meo fotoana koa zay ka sitraka ao anampiananao mba ananganana ny fiainam-panahinao ananganana ihany koa ny fiainanao anampinanao amin'ny fiainana andavanandro omarika fa maniry ny eona aminao zay hiteka amin'ny fiangonana ray manontolo te eona aminao manokana zahay alleluia androany dia mbola ao anatin'ilay loha hevitra goavana antsika hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny teniny inona loha hevitrsika amadika ny baibolitsika avy hatrany arytsika androany iresaka zavatra tsotra foy mazava nanomboka tamin'ny herany dia nanentana anao foana hoe mitondra inona moa le hoentsika efa mivavaka inona cahier stylo na agenda zay zavatra ahafahanao mamaky anazy moramora ny ampiasana mba raisaotsaina hoe alohan'ny hiasa ianao rapitso dia mba mamadika an'izy kely olo hoe ity ilay toritenao maly dia akombonao amin'izay iny mba maritsika Luka toko fahafolo andininy fahatelo Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavaloko hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny loha hevitra dia ny hoe ny teny zay nomenantsika no manavaka atsika naika ataoko hoe avahan'ny teny fotrany tsy dia mazava tsara fa aleoko amin'ny teny hoe ny teny zay nomenantsika no manavaka atsika menina Luka toko fahafolo andininy fahatelo dahoary zao vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mandehana indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody averiko fandroany mandehana indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavaloko hatramin'ny fahafito ambin'ny folo zao vaky ny tenin'Andriamanitra Jesosy eto mivavaka zao le vavaka Jesosy fa ny teny zay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho ary nino izy fa ianao no naniraka
izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy, ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa nkalazaina eo aminy aho, ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho fa izy reto no hoeto amin'izao tontolo izao, ary izao mankany aminao ray masinao, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy ve afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatateraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao maninona hony, ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahakay tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao, manamasinana azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha lasaka navavy ninina novakina teo ambolohany mihitsy ny Luka 10:7. Jesosy ilay naniraka amin'ny mpianany hoe za maniraka anareo ozy izy tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Zany hoe zasy ianao reo zany dia zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody, sasany moa eo ampovoan'ny voay, sasany indray eo ampovoan'ny requin. Zay zany le fiainana. Averiko aminao tsy zany namorana an'ilay izy fa Jesosy. Jesosy mihitsy zany manao constat na milaza ny fomba fahitany any toerana misy ny zanak'Andriamanitra eto anivon'izao tontolo izao. Ny toerana ahitany Jesosy atsika tsiraray avy dia zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Aza gaga zany ianao raha mahita zavatra be dia be manodidina anao. Aza gaga zany ianao raha ohatra ka misy olona manahirana be dia be manodidina anao. Aza gaga ianao raha misy olona te handrava ny asanao dia tiany ho lasa ny asanao, satria na Jesosy rehefa nanao an'ilay constat, nanao an'ilay fomba fijery hoe ny kristianina dia zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Raha amin'izao vaninandro ao dia hoe olombelona eo ampovoanina requin na eo ampovoanina voay. Menao raha vao miteny hoe voay fa izay mihitsy ilay izy. Izay maharaka an'izy fomba fitenin'ny tanora moa zany hoe voay, tsy hoe voay mivaravara ny hidikidirany fa na caïman io na crocodile voay aby, voay foana. Raha ohatra ka hoe zanak'ondry apetraka ampovoanina ambody dia mazava ho azy, raha ny lôjika ny fiainana zany tsisy tafavoaka velona, tsisy tafavoaka. Satria maninona, ilay toerana misy atsika mihitsy no amin'ny toerana tsy mahatafavoaka raha normal. Averiko fandroany, ilay toerana misy atsika mihitsy rehefa jerena ilay fomba fijeren'i Jesosy dia tonga dia ohatrany hoe tsisy tafavoaka raha normal eo. Kanefa tsika dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Fantatry Jesosy hoe io ilay olana tsisy olona tafavoaka eo, kanefa ininy apetraka eo tsika tsy hoe mba ho fahatahaka ny olona rehetra fa mba hiavaka amin'ny olona rehetra. Enao zany raha ny ampon'Andriamanitra dia izao, enao ilay zanak'ondry mahavita mamadika ambody ho zanak'ondry. Averiko fandroany, raha ny planina an'i Jesosy dia enao ilay zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody, tsy maninona anao ny ambody fa ianao mahavita mamadika ny ambody ho zanak'ondry. Ahoana ary no ahatateraka an'izany? Ahoana ny ahatonga ny hoe za olombelona eto amin'izao tontolo izao nefa tsy ho rava fiainana, za olombelona eto amin'izao tontolo izao nefa tsy ho potika fiainana, za zanak'ondry nefa tsy ho lanin'ny ambody. Dia atao amin'ny filazantsara ny jaona 7:12
manomboka manazava amin'izay Jesosy, manazava Jesosy. Inona ilay zavatra nazavain' Jesosy? Tonga dia andinganako hoy Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Izay notaizana tamin'ny fiangonana FJKM rehetra dia mahalala an'izany ary mamerimberina an'izay foana. Manamasina na amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Rehefa mieritreritra an'ilay hoe manamasina isika dia eritreretintsika hoe ndika tenin'ilay hoe manamasina dia hoe sanctifié, holiness, hoe fahamasinana hoe tsisy pentina, dikany ray ihany zany. Fa ny tena dikany hoe manamasina eto izao atokany. Misy dikany roa ny fanamasinana, ny hoe masina. Ray no hoe masina tsisy pentina, madio tsisy pentina. Ny anankiray kosa voatokana manokana. Fiteny zany hoe voatokana manokana. Tenikany hoe voatokana manokana hoe zay mihitsy le izy. Dia nydika le izy zany dia izao. Ny zavatra tenenin' Jesosy zany dia hoe nalefako amin'izao tontolo izao izy, ary za raha io tsy mangataka azy mba hoe soronao eto amin'izao tontolo izao. Le vavaka ataon'i Jesosy zany ndraindray koa manahirana ny tompo. Ny vavaka tokony nataony zao dia hoe raha io isoka amin'izao tontolo izao izy, na raha io manodidina azy aza asiana voina ny ray azy. Zany hoe vavaka tsakatsaka zao. Hoe raha io manodidina azy aza asiana requin. Fa ny Jesosy dia izao, tsy mangataka aminao izy mba hanala azy amin'izao tontolo izao. Zay ny vavaka nataon'i Jesosy. Ny vavaka ho an'i Jesosy amin'i Jesosy zany dia izao, ny tena tsara tsy miala eto sika fa eto. Ny tena tsara ao anatin'ny fotoana tena misy korotana tokony ho eo mihitsy tsika, satria maninona? Eo no navahan'Andriamanitra antsika. Ho avahan'Andriamanitra ny enao ninona korotana dia izy fanavahan'Andriamanitra manokana ny eo amin'ny fiainanao. Aoka anao amena mafy ianao. Fa ahoana hozy izy Jesosy? Azy esorinao izy. Fa zao raha eo manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Hitra amin'ilay lesona amin'izay tsika. Ny tian'i Jesosy zany dia izao, rehefa very hevitra ny olona dia ianao mbola manana fanantenana. Rehefa resy ny olona dia ianao mandresy. Rehefa tsy mahomby ny olona, ianao ao anatin'ny fanambinana tanteraka. Fa ahoana ny hatanteraka an'izany ary? Zao ilay izy ka lasaka nabavy. Hoy Jesosy hoe tena gaga tamin'ity aloha tonga dia zakako aminao ilay izy dia amin'izay petrako ny noto. Hoy Jesosy ka nanomboka ny vavaka, ny teny izay nomenao ahy hoy izy dia efa nomeko azy koa. Dia hoy Jesosy andalo zavatra be dehibe izy, ary be dehibe ny zavatra manodidina azy, feno ambodimy manodidina azy. Fa izao ny fanalahidin'ilay ambodimy manodidina azy tsy hoe mivola be izy, fa hoy Jesosy hoe raha io manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny fanalahidin'i Jesosy ho antsika amin'izao vaninandro izao dia izao, raha io ao anatin'ny korotam-piainana rehetra, avao ny olona rehetrarehetra izay miaraka aminao, avao amin'ny alalan'ny teninao. Ralasaka nabavy, raha raisina dia hoy Jesosy hoe nenahy raha io ny nahitako ny voninahitra ao sy ny nandreseko an'izao tontolo izao dia ny teninao. Dia raha andeha raha io marina fa ho apetrako hiampidinina ny fanahy masina hiaraka aminazy ireo. Fa zao raha io ny ahafahan'izy ireo mandresy an'izao tontolo izao dia ny teninao. Noho izany raha io raha andeha ny angatahako aminao dia izao atokana izy. Le hoe manamasinana azy amin'ny fahamarinana dia hoe atokana izy, atokana izy hanana fahamarinana, atokana izy hanana fiainana manokana. Dia tsy amin'ny alalan'iny zany fa amin'ny alalan'ny teninao. Omeo azy ny teninao, amin'izay tsy hitovy amin'ny olona rehetra izy. Raha lasaka nabavy, ny tsy nampitovy an'i Jesosy tamin'ny olona rehetra dia ny teniny, satria izy mandeha amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Inoy tsara ary
raha te ho tafavoaka sika pino amin'izao vaninandro zao zay mandrainao dia raiso tsara ty rehefa naniraka an' Jesosy teto ambonin'ny tany ny ray dia ny bagage nampiarahany taminy tsy volamena, bagage nampiarahany taminy tsy fahifanambony, fa ny bagage nampiarahany taminy dia teny. Hoy Jesosy, ny teny zay nomenao aho izy. Zany hoe rehefa nandefa an' Jesosy teto ambonin'ny tany ny ray, ny harena voalohany mena anazy dia ny teny. Dia rehefa hiala koa Jesosy eto ambonin'ny tany, ny harena nomeny olona koa dia teny. Noho izany amin'Andriamanitra zany ny mahatafavoaka antsika dia ny teny. Averiko mandroany, amin'Andriamanitra zany ny harena mahatafavoaka antsika dia ny teny. Zay olona ho tafavoaka zany dia tsy maintsy teninao ambadika. Tenin'Andriamanitra no manosika anao mitondra anao dia ho tafavoaka ianao. Marea tsara ve ianao hoe raha ohatra ka misy olona zany amin'izao vaninandro zao te ho tafavoaka izy, inona zany no tokony hazaka zany? Inona zany no tokony hazaka zany?